ahoana marina. Iza no tena nahavita ny asany? Tsy misy tsy mikaikaika amin'ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao. Reraka tanteraka ny vahoaka malagasy, reraka ny firenena. Efa tsy mandady intsony ny Madagasikara fa babena mihitsy. Ny toe-karena, ny sandam-bola, ny tsy fandriam-pahalemana, samy manavesatra andra-malagasy avokoa ankehitriny. Ny mpitondra nefa toa tsy mifantoka amin'ny olana vahoaka io mihitsy. Ny tsikaritra dia mitamberina ao an-tsain'ny maro ny fitondrany filoha Marc-Ravalomanana ny firenena. Manomboka mampitany fiainana tamin'ny fotoana izay nitondrany sy ny zava-misy atria nisatokantrano amin'izao fotoana izao. I Andry Rajoelina izay noheverina ho Messi manko ity, toa lasa fitabitro lalandava no mahazo ny vahoaka. Filoham-pirenena isan'ny mahay mandahateny eo mason'ny vahoaka, kanefa ny asa vita sy mipaka any anatin'ny vilany-bahoaka tsy misy. Roa taona sy tapany mahery tokoa manko izao no nitondrany ny firenena. Saingy indrisy fa mialentika sy fadiranovana ny vahoaka. Vaky barara ny eto an-drenivohitra, mitaraina ny any amin'ny faritra, zara raha mahita sakafo arapaka isan'andro. Tsy araka intsony ny hofantrano sy ny fampidirana mpianatra, manampitrotraka ny faktiorany jirama, izay tena midangana izay tsy izy, kanefa ny jiro tapaka lava. Raha nisy mpitondra ka isan'ny betsaka fampanantenana pokaty indrindra, dia izao fitondrana izao. Tsy mahagaga izany satria tsy ny vahoaka no mahamaika azy, fa ny fahefana. Izany ihany koa no mahatonga ireo kolokolo manjaka amin'izao fitondrana izao satria famenoana paosy no tena hitadiavan'ny fahefana. Izany no mahatonga ny Rajoelina tsy mazaka tsikera io satria tsy mazaka ny marina mivoaka ho fatam-bahoaka. Any ka izay rehetra manohitoina ny filazany sy ny fidedahany fa mandroso i Madagasikara dia na miditra any am-ponjavetrany, na ihany koa lazaina fa manana antota-taratasy maloto eny anivon'ny fitsarana. Dia hoy ny sekretera jeneraly ny Antokotima hoe ny fitondrana amin'izao dia manao an'le fitondrana firenena amin'ny alalana communication fotsiny. Tsy misy mihitsy zany ny zavatra hitanao mivaingana miatraika amin'ny fiainam-bahoaka amin'ny andavanandro sy amin'ny ankapobeny, fa amin'ny alalan'ny communication nitondrana ny firenena hoe mandroso ty firenena ity. Azadino fa ny filoha dia milaza fa manarina ny zavatra tara rehetra nandritry ny 90 taona. Fa tamin'ity fitondrana nientiny ity vao nisy an'izany hoe ny tahan'ny arikarena faobe atsika dia miiba 4. Dikan'izany zavatra zany raha jerena ny indikateur rehetra miembotra Madagasikara ary miembotra any amin'ny farany mihitsy. Fa ny mpitondra amin'ny alalan'ny communication ataony dia milaza izy fa mandroso Madagasikara. Ka ny olona anankiray niasa ny tarafana azy, navita ny asany izy sa tsy navita, fa tsy amin'ny alalan'ny teny avoakany. Raha teny avoakany entiny andraisen'ny lahatra mazava ho azy fa tsy zakany ny teny avoaka mifanohitra ny zavatra teneniny. Ary izay mahatonga anazy tsy mahazaka ny tsikera sy ny zavatra lazain'ny mpanohatra, satria ny mpanohatra tena milaza ny zava-misy ary pirofo hita maso iainan'ny vahoaka ny fahantrana. Marina mihitsy izay voalazan'izay. Be loatra ny fampanantenana natao saingy tsy tanteraka. Any ka tsy mahazaka ny marina voky any Rajoelina. Iarahantsika mahita ny fidangan'ny vidim-piainana ankehitriny io. Ny mpitondra mahay dia mavaha olana ao anatin'ny fotoana fohy sady aingana. Diso manam-pahaizana loatra ve ny mpitondra? Any ka rehefa vahoaka no nona dia kianja manara-penitra no ataony. Raha mitaraina ny tantsaha amin'ny fiariana dia kalitsinjo sy ny vatsin-tsinjo sy ny anarana maro hafa tsy voatanisa intsony no ataony. Hoy mantsy ny vahoaka any amin'ny faritra hoe todiko aminao aho, miamby anao Madagasikara. Tsisy resaka. Raha ny zavatra iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao farahidiny président, farahidiny. Mampalahelo, farahidiny, tena farahidiny. Raha anao mitantara ino aby fahalovana. Manomboka hatrana fokotany ka hatrana filohan'ny republika fahalovana no misy eto. Tsy ho tantara raha maro aho. Satria fanjakana jiolahy eto. Fanjakana mpandroba misy teto tamin'ny 2024 ka hatramin'izao. Mbola miverina mangalatra an'izay ny fanjakana mpandroba. Ary
ary magnapotika ty Madagasikara ty zao raha tsisy tamay tao zao président mangalatsy mason'olo maty mangalatsy olo mangalatsy lena tamin'andronao zany zavatra tsy nisy fa ny raha nisy teto nda Roberto Maia ty votraka aby taovary teto veloma Dabara veloma Delta veloma Biadimaky président avao ifampiresaky tao zahay de hoy nataony mapikisa anao monsieur le maire fao ny agent hagnamboarako ny Dabara sy Biadimaky 13 octobre 2024 sy 2024 de hoy natao lera ngaty io lera tsiny sao de miboagadra koa fa zahay moa ka migadra tagny amty politique ty satria iaho sao de mba irediredy ao ty zalahy ty araky ny teny président teo mahafataky zay vo miasa na Dabara zao na Biadimaky zao tsy hainy fao ny agent koy firy tao zay io aza fotodrafitra sanamboary ny loam-pitoerany eo malahelo milaza aminao président fa tsy misy fanafodiny tiky bonitazy mihina paracetamol anao paracetamol gasy izany no fitarainam-bahoaka eto amin'ny firenena ny azo ambara dia manomboka tonga saina ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao tsara ho marina aloha fa fialan-tsasatra no nandehana ny Filomarika Ravalomanana Vady any Amorondava amin'izao fotoana izao na izany aza dia ny fandrombahan'ireo vahoaka taony an-toerana ny fampiresaka taminy satria fantatry ny vahoaka ihany ny manavaka ny olona tena mahavita amina fitantanana firenena sy ny mpanao kobakambava any ka nahatra amina diaspora aza dia hoentina avy ety Madagasikara sy andanimbola mba ilazana fa mambahoaka manginy fotsiny ny hoe filoam-pirenena mihitsy ny any Madagasikara no tonga niatrika ilay fionana raha toka solo tena mpanjakana avokoa ny any ireo firenena sasany tena mahamenatra milaza fa mikaroka vahaolana ho an'ny Madagasikara isaky ny mihetsika saingy telo taona latsaka kely izao tsy hita ihany ilay vahaolana hoentiny rajoelona ho an'ny vahoaka izay hoiatrano mantsy ireo vahoaka ireo raha nitafa tamin'ny Filomarika Ravalomanana hoe miatratra any Ambilany mihitsy ny fahoriana mahazo anay miatratra any Ambilany moa izy anay satria tsy vita angamba mahafantatra anay fa mpandrara mpanao legioma no asako taloha tratra niny arety mandoza iny hatramin'iny arety mandoza iny nefany a tsy mahazo mivarotra raha tsy tabakandro maraina ny hariva makaiza le legioma lo le legioma tsisy maty hatramin'ny vola tena miasa nanao ndray tena zao a manasa lamban'olona tompoko ny asako ndraza hotanareo ety taloha fanasana lamban'olona ary azato ny anankiray a 200 a 300 amin'izao fotoan'izao sady mampifilafila ny olona manao hoe ary azato de 50 zanakay zao miala zany anzava-bolana any amin'ny école fanjakana azy ny droit eny amin'ny lycée 10 000 ariary ny cahier paquet anankiray a efa mahatratra 100 000 ariary raha zaza mianateny amin'ny lycée mangataka aminao zay mba tireo akaiky zay vahoaka madinika fa mijaly surtout zay reny mpianakaviana tsy mananaka very asa zay ngamany andrima tompolo zavatra tianao tenenina zay sady efa tsisy asa ho ataonay tsisy orinasy eto tsisy minina azonay atao mivarokatro zay a atao mo miakatra ny lafarinina 900 litra menaka efa 900 charbon raiky Amorondava taloha 3 4 tsika miteny zao 7 2 sy ray alina ny charbon ny vary 500 ariary ny kapoaka vary mora ny 500 ariary ny kapoaka dia mipetraka ny fanontaniana hoe inona moa izany no antony mbola anakaraman'ny vahoaka any rajoelona eto amin'ny firenena sady tsy mahafehy ny vidim-piainana no mbola mamokilainga sy mampandradrisa isaky ny miteny ny kolokolo sy ny fanampara-pahefana ary ny fanaovana ampimamba ny fandraharana itsy an-daniny soa ihany fa mbola mijoro ny Filomarika Ravalomanana sy ny mpanohitra mamelona indray ny fanantenam-bahoaka amin'izao fahavoazana mahazo ny firenena izao hoy mantsy izy raha nitafa tamin'ny mponina tao Amorondava io hoe ary anangana indray isika zany firenena vaniny zany ny zavatra tsapako tonga dia tsapako zao a miatraika vantana amin'ny renim-pianakaviana le izy fa izy tompona andraikitra ao anatin'ny tokantrano izy mahalala n'le tsy fisina izy miaina ao anatin' zany hoe tebiteby zany hoe inona ny meko an'reto vady aman-janako reto mbola aveliko amin'ireo indray ty izaho tsy mangataka toerana hoe mitoerana tsy zay dia davoko
tsy mangataka vola amin'ny malagasy aho hoe me vola remblanja na me vola amina tapitrisany faly aho tena faly aho rehefa manana manodidina fa ory aho rehefa mahantra ny manodidina tonga ty daholo de mangataka amiko izy vomi fadiran'ovana atonga ny zanaka ny malagasy rehetra hianatra ny tena mahafaly ahy indrindra mahatonga ny olona rehetra mihinan-kanina mba fampitsikitsika fa zao ny olona mandeha tsisy anatso fa nona rembremby sa fa manana an'ireo zavatra fa ananandreo mbola firy andro sisa men'andriamanitra tsy fatao firy taona fa zay andro sisa tavela amin'ny fiainako zay tsy omeko an'izy aniza zay fa etiko anompoko any malagasy etiko anatsara anazy zay mahatonga hoe tsy afaka iseho mihitsy tsika na irere amin'ny fananatsika na fahaizatsika na fahalalantsika fa raha mirere tsika de mirere amin'ny fahalalantsika n'Andriamanitra any Jehova de zay hoe apetraka eo ampelatana ny fiainana tiako resana zay ny olona fa mino de aza matavatra mino fotsiny any de tia ampitondra anareo an'izany satria hitako fa tena be tebotebo mihitsy tsika am'izao fotoan'izao amany olana io ary miaraka aminareo tsy vitako rery io fa tsy maintsy zay ny atao hoe tonga miaraka fanombohany miaraka tsika eto zao mbola vao manomboka fa hiasa hiaraka am'izay tsika gagy reo zay ny fampiasany izany no atao hoe olona vonina sy mahay mitondra firenena firifiry tokoa moa ireo fotodrafitrasa izay natsanga ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny fitondrany saingy tsy mba nisy ny tsirikevitra tao aminy ny antoko izany oloko ny antoko izay nalany azy tahaka ny misy ankehitriny io tsy mahagaga tokoa raha tafiakatra hatrany amin'ny 7,900 ny arikarena fahobeny Madagasikara tamin'ny fotoana nitondrany satria ny vahoaka no lahara-pahamehana taminy izy no filoham-panorona ny orinasa Magros ny Tiko vahoaka malagasy maro no nahazo asa vokatra zany ny ainga hatrany amin'ny tantsaha amin'ny fambolena vilona ny piompiomby sy ny maro hafa ka tonga hatrany amin'ny vahoaka mihinana sakafo ara-pahasalamana ny vokatra zany fa tsy tombotsoany samy rery velively akory na milaza fa hitsinjony tanora aza Iany Rajoelina mba firisan-jato moa ny tanora no nahazo asa tao anatin'izao fitondrana izao tena nisy ve ny fanomezana asa ho an'ireo tanora teto dia ho iatrany ny antoko tima hoe ny tiako lazaina zany dia isokatra mihitsy eto anivon'ny antoko tiako Madagasikara ny atao hoe team akademia io zany tena fampianarana hivelatra manerana Madagasikara ho an'ny tanora na ho an'ny olona liana amin'ny resaka politika aloha voalohany indrindra satria ilaina fantany ny atao hoe politika inona ny atao hoe politika fa maninona no misy ny atao hoe antoko politika inona ny foto-kevitra hijoroany zany antoko politika zany ary ao anatin'izany ny antoko tiako Madagasikara manana ny foto-kevitra hijoroany manana ny tanjony inona ny antom-pisiny dia tsara ny mampafantatra an'izany ho an'ny tanora rehetra tsy eto Antananarivo ihany fa manerana ny nosy mihitsy tsy resaka politika ihany koa nefa no ampianarina ao anatin'io team akademia io fa ampianarina amin'ny zavatra maro ny tanora ao anatin'izany ohatra mety fampianarana ny teny amin'ny teny vahiny fampianarana maro isan-karazany zany na ataontsika hoe fampianarana ny lalàna fotsiny ara isy an'izany ao anatin'io fa ny tena ny tanjona moa zany dia fanabeazana ny tanora mba hivelatra ary andray andraikitra sy andray an-tanana no avin'ny firenena amin'ny resaka fanaovana politika izay mazava ny fanazavany teo anokatra akademia ho an-tanora ny antoko izay taria ny filoha Marc Ravalomanana izany dia pirofony tohoka amin'ny tendany fa mahatsapa ny fahorian'ny tanora malagasy ny filoha Marc Ravalomanana ary tsy manao ambany zavatra ny tanora malagasy velively asa avetrany fa tsy kabary ambony vavahady fotsiny tsy neto andreny vohitra irery any no isitraka izany fa na ny any amin'ny faritany aza satria vahoaka malagasy avokoa manerana any Madagasikara raha fampanantenana izay nataon'izao fitondrana izao ho an'ny vahoaka malagasy angamba efa tsy voatanisa intsony aiza izao ilay ozinina isam-paritra nolazaina tamin'ny fampelezan-kevitra tsy nandray karama tokoa ve izy fa nomeny ny faritra ny karamany amin'ny mahafiloam-pirenena azy ny hita aza dia ny any anaty paosim-bahoaka indray no loharany mpitondra ho azy ireo ao anatin'izao fotoana ny krizy izao
dia hoy ny mponina ao Morondava hoe miandry anao ny firenena président Ravalomanana fa ahoana mariny. Ahoana mariny